fa sao dia tsara be ny fanompony ety ivelany fa tsy misy fiainana miampita eo, tsy misy fiainana miampita. Fiainana ny tian'Andriamanitra ho ampitaina fa tsy fahatsarana eo anatrehan'ny kalitaon'ny zavatra amin'ny fizara-talenta ananantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Na hiry zany, na toroteny zany, na tsy haiko inona le izy, fa ny zavatra anankiray tena ompon'Andriamanitra ho anao aloha voalohany indrindra dia ny fonao tena hoe manaiky eo ambony aminy. Zavatra anankiray ny tena tiako anairana antsika androany, tiako averina kely amintsika ny fanairana ny atao hoe ao amin'ny Kristy. Misy zavatra ao amin'ny Kristy, efa tena ao amin'ny Kristy ve tsika? Ao amin'ny Kristy. So zany ny fipetraka ilay izy. Ty révélation ty nisy fotoana efa nizaraiko kely fa androany ilay izy no alalinina lalindalina kokoa. Ny vehivavy bevoka dia passeport iray ihany no ananan'le vehivavy sy le zanany. Izy manaiky an'izay, tsy nganentana izay manaiky an'izay. Misy olona anankiray hafa nefa fa tsy ray intsony le vehivavy ao am-boaka. Fa le zaza ao am-boaka tsy misy passeport raha tsy efa teraka. Ao marina sa tsy marina? Raha mbola ao am-boaka sy ao amin'ny reniny ny zaza dia tsy manana identité. Ny identité an'le zaza ao am-boaka dia ny reniny no mitondra azy. Fa rehefa mivoaka ny zaza dia tsy maintsy anana passeport manokana ho azy izy. Dia zany nahita hoe tamin'Andriamanitra namorona ny Adama, ny famoronana voalohan'ny olombelona, namoaka ny olona fivoahana. Zay no nahatonga ny Adama nomena anarana. Fa rehefa nivonjentsika tamin'ny fanavotana kosa dia ny fahateram-baovao ao amin'ny Kristy mampiditra anao indray. Mampiditra ao amin'ny Kristy. Zany hoe fahaterana mampiditra anao ao am-boaka fa tsy mamoaka anao ao am-boaka. Ndao hanazava kely sika. Rehefa nanota ny olona ka niodina, nanana fileovana ho azy mivoaka, dia nidin'Andriamanitra naka niendriky ny olona atao hoe Jesosy Kristy ampiditra ny olona ho ao aminy. Dia zay mahatonga ny Korintiana 2:5-7, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ao amin'ny Kristy tsika dia toerana anankiray tahaka ny toetra ao am-boaka ny vehivavy bevoka. Ny voaka dia tsy maintsy miaraka amin'ny reniny. Rehefa mandalo ny reniny dia mandeha koa ny zanany. Tsika zany mahatonga averina ao amin'ny Kristy dia mitondra ny identité an'i Jesosy. Ary zay no mahatonga ny Paoly ny teny, za tsy miaina ny fahavelomako satria tsy manana fahavelomana ho aho, fa ny fahavelomany no ivelomako. Dia hozy Jesosy satria velona dia velona koa nareo. Nanome Jesosy ny fahafahantsika miaina tsy ivela ny fiainany fa ao aminy, tanteraka ao aminy, miaraka aminy ary miombona aminy. Famoronana voalohany namoaka, fa famoronana faharoa ao amin'ny Kristy napiditra. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Tsika zany rehefa tanteraka, ianao zany tsy mila mikatsaka ianao hoe tompo ampiasao bebe kokoa. Tsy tokony sujet de prière mivoaka mivavantsika ianao ampiasao bebe kokoa. Tompo ataovy tena velona sy maneho ny fiainanao ny fisiko. Satria rehefa identité an'i Jesosy feno mifepetra ny identitény ao anatinao, any amin'izay alehan'ny reniny dia afaka ny zanany raha ao am-boaka tsara izy. Alléluia. Misy mieny ve o? Zay mahatonga anahy manaitra antsika androany. Fa rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia any amin'izay misy azy no misy atsika. Satria ao aminy sika. Zay sakafo no mamelona,
ary zay sotrono ny sotroko. Any amin'izay misy azy ny misy ahy. Zay mahatonga ny Exodus 2:20 taoriny famafazana ny raha amin'ny tolambaravarana zay manambara ny amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny Exodus 2:20 jerentsika vetivety ny Exodus 2:20 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny raha dia ho famantaranao anareo amin'ny trano zay toeranareo, ary raha mahita ny raha dia andalo anao ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Dia jenareo tsara ny zavatra mitranga. Taoriny raha famafazana teo amin'ny tolambaravarana dia hozy izy ny tompo. Exode 12:13 andalo aho izy izy, Andriamanitra zany no mandalo. Rehefa hita n'le raha, rehefa tonga zany ny fandringanana dia zao, rehefa mahita ny raha Andriamanitra dia mandalo, tsy misava kara-panondro izy hoe jiosy ianao sa sinoa sa japonais sa frantsay, avy aiza ianao ary iza no ao. Tsy miankina amin'izay any amin'ny karatra le izy, na kara-panondro na carte d'identité, tsy identité anao le izy fa identité du Christ le izy. Ny raha eo amin'ny tolambaravarana no ilaina fa tsy ny kara-panondro n'izay ao an-trano. Ny zavatra tsy azonao izy. Noho izany tsika mila mivavaka isan'andro, tompo tsy hoe ataovy manakaiky anao fotsiny fa ataovy taratry tarafana ny fisianao ny fiainako. Dia hitanareo, rehefa etaetanao zany dia nomboka linany aminao Andriamanitra, satria ho isan'ny olona afaka hanehoany fanahy masina ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ny fisianao sy ny fandalovanao eto ambonin'ny tany. Io loha tsy azo amboariny fa tsy maintsy ny etaetanao ihany no maritra ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Fa raha mbola misy motivation hafa ao anatinao tsy an'Andriamanitra dia tsy mahafeno fepetra mampahazo aina azy aneo ny fahafenony tanteraka ao anatinao. Zay mahatonga Paoly ny teny amin'ny bokin'ny Efesianina, mba hamenona anareo ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. No zany tsy tokony hisy nofo tafapetraka ntsonao fa io mamesatra anao. Andriamanitra efa te hamena an'ilay izy 100 isan-jato fa ianao mbola mamela espace 10% kely amin'ilay fahazara ny ratsy. Dia nefa Jesosy ny teny tsy ho afaka eo mihitsy ianao ambara-panefanao fa raha vety farany indrindra. Enoy arakaraky ny androsoany ity fampianarana ity aloha dia tadidio tsara. Volosana ho any amin'ny fahatanterahana ianao. Dia tsy possible zany pasteur, possible zany ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra. Dia mila ianao eritreretinareo eo amin'ny fiainana misy zavatra indray manafotoana, eo amin'ny fiainana misy zavatra tena mandratra mihitsiny. Fa zao nataon'i Jesosy anahy. Ianao izy izy tany Frantsa farany teo, raha mbola misy taratra ahitako fa maraty ianao dia mbola tsy feno fepetra ny fahavelomako ao anatinao. Tena oza nakasaina, tsisy nakasaina, tena nakaseza ahoana tsara Jesosy. Raha mbola isan'ny olona ianao se positionné eo amin'ny toeran'ny olona mora victime na maratra noho ny ataon'ny olona, dia tsy mbola feno ny fepetra mahatateraka ny fahavelomako ao anatinao. Fa inona ny dikan'izany Andriamanitra? Ozy izy Jesosy, ianao raha manana fahamarinana ao anatinao, ananatr'olona amin'ny teny fiainana, nefa tsy mifanaraka amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny toe-ponao entina nanarana azy, dia mora kokoa aminy no mandray le ara-nofo toy izay le fahamarinana ara-panahy. Betsaka eny ny olona vesaranota teo any an-danitra fa tsy tafita satria tsy ampy fandavan-tena. Fa vitsy ny olona mahita an'Andriamanitra satria mahatsapa-tena hoe tombony ho azy sy zavatra rehetra mitranga ho fanefena azy antsoiny ao amin'ny fahatanterahana anehoana ny identité an'i Kristy. Tsy ezaka ao le izy fa etaetanao hiaina ny fiainan'le izy.
mahazoena mifanamasina rehefa tonga etaeta ponao ny etaeta n'Andriamanitra ny aminao. Ahoana fisehoan'ilay izy? Toroteny ianao, ny teny izay torianao dia manambara fahamarinana zato isan-jato. Fa ny toe-po nampitanao an'ilay izy tao anaty fananarana nisy fanambaniana 4,5%. Nisy fanambaniana 4,5%. Ahoana sehoan'ilay fanambaniana? Aranofo ny ampitanao an'ilay teny, zany koa ve dia tsy takatrao. Ohatra, na soreny ianao satria ianao ny te hanova an'ilay olona, fa tsy avelanao ny fanamasina no ny asany. Ianao fahamarinana ny loko ny vavanao ary ny fanamasina no ny teny taminao n'ilay fahamarinana, fa ny attitude anao napita n'ilay fahamarinana, na zanakao aza ny anarinao, na mpiara-miasa aminao, na mpiara-mivavaka aminao, na manodidina anao, anao ampitanao n'ilay fahamarinana. Zato isan-jato ilay fahamarinana, fa ilay fahatezeranao voaray fa ilay fahamarinana tsy azony. Zay no masarobidy ny fiainanao miaina fahamarinana noho ny fahalalanao fahamarinana ampitaina amin'ny fahalalana tsy ampy fanoloran-tena tsara eo anatren'Andriamanitra. Iaina izay fahamarinana torianao. Ny tenin'Andriamanitra dia tadidio fiainana no ampitaina fa tsy fahalalana fotsiny. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia mitafy an'i Kristy, Kristy ny ety ivelany. Ny dikany hoe mitafy an'i Kristy, Romana 3:17, hitafio Jesosy Kristy ary aza mianofo ahatanteraka ny filany. Ny dikany hoe ao amin'ny Kristy, Kristy ety ivelany, ianao ao anaty. Ahoana ny fisehoany hoe ianao ao anaty, Kristy indray ny ety ivelany? Ohatr'izao fisehoany. Rehefa tonga miaramila ny zara efatra ny lamban'i Jesosy dia afaka hitafy azy zao tontolo zao, fotsy hoditra, mainty hoditra, mavo hoditra, mena hoditra. Reo ny efatra. Reo le lamba efatra ny zaraina. Lamba efatra ny zaraina koa fahalalana, révélation, prophétie na faminaniana, fampianarana. Reo le efatra. Azonareo izy. Afaka hitafy an'i Kristy zany tsika rehefa marina ny fampianaranao manondro an'i Kristy. Rehefa fahalalana marina ny ao am-pon'Andriamanitra ny zavatra zarainao dia tsy ho diso finoana ny olona. Ary ny faminanianao dia manondro le faminaniana manambara an'i Kristy. Dia zay no mahatonga ny Exode 12:13 hoe raha vao mipetraka ny raha, zany hoe profim-panehoana fa le famantarana mahafeno fepetra mba ao amin'ny Kristy ianao no ao. Dia zao jeren'Andriamanitra fotsiny le toerana misy anao aizy ny rahan'i Jesosy ny ao amin'ny Kristy zany. Fa tsy hoe kory hoe za manana an' Jesosy, za manana ka ninona nataoko efa hakiny zavatra rehetra. Ahoana kosa haky? Eto amin'izany hoe rehefa mananatra ianao zany ohatra zavatra marina ny tenin'ny zanakao dia tena ataonao amin'ny fo le izy, fa zao ny mila anananao ao anaty alohan'ny itenenany vava aloha anano ty fahamarinany ity, honena azy ianao. Aza afangaro amin'ny zavatra nataony ny sisiny. Nandretsika teo masina no Andriamanitra. Fa Andriamanitra raha nidina zay ny saika nandavan'ny Jiosy azy mihitsy moa niara-ninona tamin'ny mpanota izy. Nefa tompo sy loharano ny fahamasinana. Tsy hoe mihinana ny fihinan'ny mpanota koa, fa teo izy niaraka ninana tamin'ny mpanota. Ny azy mety moa fa ny sasany toka narongony ohatra, fa ny zaka zany Jesosy nidina teo izy mba hanangana sy ampijoro ny mpanota ho isan'ny olo-marina sy mendrika eny. Dia zao nampiavaka an' Jesosy amin'ny olona be deaibe sy mimpaminany be deaibe ny fariseo sy ny sadotsy ny kondane ny mpanota, reny ary zahay aty.
non Jesosy rehefa nijery mpanota dia honena izy. Rehefa tsara ny faritra ny fiombonanao sy ny firaisanao amin'Andriamanitra dia manana fonena ny olon-dratsy ianao satria fantatra hoe ho aiza ny faran'ny fanahany. Dia rehefa misy fotoana ianao mananatra, tena reto koa ve zany dia tsy ova mihitsy. Herinandro izy amin'io mba nanananao faharetana izy pasteur aza teo nampiasain'Andriamanitra hoe mba manana faharetana, vokatry ny fanahy koa ny faharetana. Herinandro izy amin'io no nataoko hoe tsy maninona koa na heri-taona. Fa raha mba asehon'Andriamanitra anao kely moa niaritra nandritry ny 5 taona taminao koa n'izy. Ny anao zany mba 2 taona fotsiny ohatra no mba nanana fa ny anao le 5 taona taminao mbola le ohatra azy. Ohatra zany. Fa zao saingy efa mature ianao dia tsy mahazaka ny tsy fahamatorany hafa. Matotra ianao androany dia tsy mahazaka ny tsy fahamatorany hafa. Nefa nandalo tsy fahamatorana ianao vao matotra koa. Nisy niaritra taminao vao tanteraka ianao ko maninona raha mba fantsona hiaritra ho an'ny hafa satria izay fatra marinao ny hafa nao marana anao. Tsy marety kaman'Andriamanitra. Hitanareo, misy zavatra tokony ho taniny. Tenenina akaikinao, misy zavatra tokony ho taniny. Fa rehefa sitrana io dia mety ny zavatra rehetra. Vesatseo tsika zavatra anankiray ny amaranako azy dia hifarana ny afatra androany maraina fa tsy dia hiteny lava be ako. Amen. Nanetsika faly ery ny hiteny sy amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe. Mpanompon'Andriamanitra lehibe. Eny ny misy Andriamanitra lehibe mampiasa mpanompon'Andriamanitra kely. Raha vao manomboka makafy fahalebiazana eo am-panomponany olona dia tsy maintsy hiditra ny asan'ny nofo atao hoe frériana. Dia nefa ny frériana mialohan'ny fahalavona. Dia zany daholo mahavoan'izay rehetra tia mihevitrevotra rehetra mikarapoka ny fitsangajangana, mikarapoka tsipony ny devoly satria misirika azo ny idirana. Voasoratra zany. Zany nahita n'Andriamanitra fa tsy mba namaritra ny atao hoe fahalebiazana mihitsy izy amin'ny fitsaran'olombelona sy ny zavatra hita ety ivelany. Toy ny hoe navita mirakla be ohatra, na koa nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba miavaka sy goavany hita maso. Amin'Andriamanitra ny fahalebiazana dia faritany amin'ny fisinao, amin'ny fahalalanao an Kristy sy ny fahafahanao miaina ny famonjeny, mijoro ao amin'ny famonjeny tsara, ary ny fanomponao amin'ny fampiasany ianao dia manondro ny famonjeny sy manondro azy. Ny olona rehetra nazo hoe lehibe ato anatin'ny soratra masina, Jaona mpanao batisa tsy nanao mirakla nandre mandeha azy, nefa izy ny lehibe indrindra amin'izay natera-behivavy. Jesosy no niteny an'izany. Donc tsy any amin'ilay vokatra mihitsiny atao hoe fanehoam-pahagagana no anehoana fahalebiazana. Misy olona zany lehibe eo mason'ny olona fa kely eo mason'Andriamanitra. Laloha sokafantsika tsara mihitsy aloha masom-panahintsika. Iza ny tianao, lehibe eo mason'ny olona sa lehibe eo mason'Andriamanitra? Ay, ho anao zany ty sekoly ty. Maria Magdalena nahazo teny hoe amin'izay raha mbola misy koa ny fanjakan'Andriamanitra ka toriana na aiza naiza ny ataony dira vehivavy ty ozy izy tsy maintsy hotsarovana satria nisy idirany amin'ny famonjena. Izy ny solotenany zao tontolo zao nanositra an Jesosy tamenaka sy diloilo mialohan'ny hafatesany. Hitanareo, misy ifandraisany amin'ny famonjena ny révélation fahalebiazana. Fa raha vao ny révélation anao manondro anao sy ny expérience anao, satria ianao nentin'Andriamanitra tary za ampilipitra ianao zahay fa tsy izy. Mety anam-pinoana mientanentana ny olona mihaino anao, feo mason'Andriamanitra ianao bety. John nanondro an Jesosy, indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao.
misy ifandraisany amin'ny famonjena nomany Jaune hanao batisan'i Jesosy. Izy ny olona lehibe indrindra tamin'izay natera-behivavy. Nafeno fepetra-pamonjena izy satria tao amin'ny Jaune no nahitan'Andriamanitra mpanompo afaka nomana ny fahatongavany. Maria Magdalene solotenan'izao nanositra azy ho faty. Maria reny Jesosy arahaba ary ilay nasoavana, ny soavina mihoatra noho ny vehivavy rehetra. Satria nahoana misy ifandraisany tamin'ny mission mpamonjena nampiasan'Andriamanitra azy hitondra tao am-boaka an' Jesosy. Petera zay moa ilay zaraiko misy fotoana. Petera tian' Jesosy. Petera nanana intimité sy fiombonana lalina tamin'i Jesosy, nanana ny révélation ma Kristy an' Jesosy. Ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Jaune niantehitra fotsiny tamin'ny fitiavan'i Jesosy azy. Tsy naintia nefa an' Jesosy tsika raha tsy nahalala ny fitiavany. Fa ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika tsy ny hoe ionona fotsiny fa tiantsika efa tiany olona rehetra izy. Fa ozy izy ataiza ny fatry ny fitiavanao aho, moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto. Zany na tonga amin'ny Petera nanakina n'Andriamanitra ny fiangonana. Fa zany na tonga ny Jaune nanakina n'Andriamanitra ny ankonany. Rehefa faty Jesosy raha vehivavy indro ny zanakao, raha lehilahy indro ny reninao. Fa Petera vato eo ambony zany vato lampy zany no ahoriko ny fiangonako. Ny zavatra apetrak'Andriamanitra amin'ny olona tia azy dia mihoatra noho ny olona izay mionona fotsiny amin'ny fitiavany. Ny responsabilité ny andraikitra tsy apetrak'Andriamanitra ho amin'ny olona izay mahatsapa fa tian'Andriamanitra be izy. Fa ny andraikitra akin'Andriamanitra amin'ny olona izay manana ary hitan'Andriamanitra amin'ny fony fa tia azy mihoatra noho ny sasany. Satria ny olona tianao, ianao no misupporte azy. Fa ny olona tianao, izy no misupporte anao. Noho izany rehefa tianao Andriamanitra, zakanao ny fitondrana. Mihaino tsara venareo e. Ty resaka ty tsy resaka hoe fanairana anao fa ho avy Jesosy, manomana anao fa akaiky Jesosy. Debout, toe-panahy, mifoazy, mitsangana, mihazava fa tonga ny fahazavanao. Ireo rehetra ireo tsisy ny fandraisany tamin'ny hoe nampiasain'Andriamanitra goavana, fa nisy ny fandraisany tamin'ny asa famonjem-panahy manondro an'i Kristy sy ny ministèran'i Jesosy. Ny hoe pasteur be sy fiangonana be, ahoana ny hevitry Jesosy Kristy ny amin'izany? Inona ny hoe fiangonana lehibe eo mason'Andriamanitra? Maro amintsika no mamaritra ny atao hoe fiangonana lehibe tsy tahaka izay ilazan'Andriamanitra azy na ny soratra masina azy na ny Baiboly, fa diso famaritana. Ka ny fiangonana lehibe amin'Andriamanitra tsy hoe fiangonana mahavory olona amina million. Ilaina ny olona ho an'Andriamanitra ary tena tian'Andriamanitra raha avitra daholo ny olona na amina miliara ary. Fa rehefa miresaka mahakasika momba ny hoe fahalehibiazan'Andriamanitra dia hafa mihitsy ny fijeriny. Raha miteny ny acte 12:24 dia miresaka ny asan'ny apôstôly toko 2:24 dia mitombo ny mpianatra. Dia ilay hoe mpianatra mitombo amin'ny teny frantsay izy hoe disciple. Hitanareo, Andriamanitra naniraka antsika hitory-teny fa tsy tanjona fiafaran'ny asa fanompona ny tory-teny, fa ny fiafaran'ny fanompona nanangana mpianatra na disciple ho an'i Jesosy ianao rehefa nirahany. Izany hoe rehefa mitombo ny mpianatra dia mitombo ny fiangonana. Fiangonana tsy efitrano fa olona. Tsisy ana bâtiment na trano natao. Nisan'ireo olona mijoro tena ho an'i Jesosy Kristy. Ny fiangonana dia vondrona mpianatra na disciple. Tsy olona tonga maro mivory eo amin'ny toerana anankiray ny fiangonana. Fa ny fiangonana dia ireo izay manapa-kevitra tanteraka ho mpianatra Jesosy na disciple an' Jesosy. Tao amin'ny fiangonana voalohany, rehefa nanoratra lioka ny amin'ny hoe fitombon'ny fiangonana dia ilaina fantatsika mpanompon'Andriamanitra tsara sy tsika tsirairay avy amin'izao ny faran'izao
fa eto lika tsy miresaka mikasika mombany hoe membre na mitombo zany nisa mpino ohatrany hoe membre ao amin'le fiangonana fa ozy izy lika hoe nisan'ny disciple no niakatra. Inona ny dikany hoe niakatra nisan'ny mpianatra. Ny fitombon'ny fiangonana dia tsy hoe mitombo ny isan'ny olona mivory miainy toroteny fa mitombo ny olona mangetaeta miaina ny teny sy mampiatra ny teny. Zay ny atao hoe mpianatra. Midika raha rivo ny tonga mivory fa folo ny tena mijoro manapa-kevitra ho mpianatra dia zay zany nisan'ny tiany lioka ho tenenina. Mety ho 50,000 zany ny tonga eo fa 5 no isan'ny tena tapa-kevitra. 5 ny tena miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ao anatin'io io fivoriam-bavaka io dia 5 ihany zany ny mpianatra Jesosy eo. 5 ny isan'ny olona hita an'Andriamanitra ao anatin'io fikambanana io. Ny dikan'izany maro ny grande communauté amin'izao fa vitsy ny tena disciple. Betsaka zany membre sy ny communauté hoe mivory mety mihoatra manaliny fa vitsy ny tena disciple. Zany no antony tarafan'Andriamanitra hoe ijerevan'Andriamanitra kaiky hoe iza ny tena disciple, iza ny tena mpianatra. Ny mpianatra tsy hoe manampahaizana be fotsiny ny tenan'Andriamanitra fa tarafina amin'ny tempo miova araka ny sitrapony ao amin'ny Kristy. Raha ianao zany 20 taona nompo an'Andriamanitra nefa androany ny temponao mbola tsy tena renao hoe misy tsy Kristy. Nefa ianao manreteny mandona n'le toetra tokony hiala fa ianao ny tsy manaiky fa efa vita jobily. Tandremo fa sao dia mieritreritra ianao hoe ianona anao an'ity Kristy. Tafikena miamahery ny azadika amin'ny teny frantsay mbava homana po mieritreritra. Alléluia. Rehefa ny fahazavan'ny teny ny lasa fiainana dia zay ianao natao hoe disciple. Rehefa ny fahazavan'ny teny lasa fiainana dia zay ianao natao hoe mpianatra mitondra ny Kristy ho fiainana misy ianao naiza naiza. Ny mpianatra dia ireo izay maneho sy mitondra ary miaina ny fahitsy ny teny sy ny vokatry ny fanahy ary miaina ny mpifaliana sy fitiavana ary faharetana eo am-piandrasana ny mpapakatra. Reny no atao hoe mpianatra. Andeha sika hijery atao amin'ny Baiboly fa tamin'Andriamanitra nanao ny olona tao amin'ny zaridaina tao amin'ny tany Edena hitantsika feno biby ny tany fa disciple roa ihany ny tao Adama sy Eva. Feno biby tao fa disciple roa ihany ny tao Adama sy Eva. Satria ny atao hoe disciple dia zay olona nanakina n'Andriamanitra andraikitra manandrara amin'Andriamanitra. Feno biby ny safa olona roa ny disciple solotenany. Feno biby tao amin'sa na dia maro aza ireo biby ireo dia mbola tian'Andriamanitra fenona ny tany ary na dia atao sakafo ary ireo biby ireo dia mbola be dia be ihany. Izy Andriamanitra mameno ny tany tamin'ny olona feno ny tany fa disciple roa ihany ny tao. Membre roa ny fiangonana voalohany tao Edena fa feno mpanotrona tao ary zany moverina amin'izao andro farany izao. Mba fitianareo ve ho fantatra be dia be koa no mameno efitrano mety goavana le toerana tonga daholo ny olona fa ny ankamaroany biby daholo. Korintiana voalohany toko faharoa andiny efatra ambin'ny folo. Paster ianao ve manao olona biby? Ten'Andriamanitra miteny an'izany. L'homme animal ozy izy. Amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny efatra ambin'ny folo. Mba avakeo kely amin'ny teny frantsay ny paster azy azafady. Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahaefatra ambin'ny folo. Halleluja. Io teny io manambara ny tenin'Andriamanitra fa ny olona zay tsy mahatakatra zava-panahy ny olona biby. Halleluja. Zany hoe Andriamanitra manana membre amanarivony tao Edena fa disciple roa no tao. Rehefa hitantsika izay teny izay Korintiana voalohany toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo. Au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Ara-panahy ny alalàna ny zavatra rehetra
Dia ny olona biby rehefa miresaka ianao ka mizara fahamarina dia boriboriny fotsiny. Dia raha ohatr'izay zany ny ao anatintsika misy zavatra tsy tiantsika dia boriborintsika fotsiny. Nefa ny fanamasina efa miteny mandana mandiny tena fa soa biby. Mafy be zany zavatra teny amin'ny paster Rodolphe zany. Aleoko mihitsy nareo dodomina ohatrany amin'izay taitra tsara. Miatrika papakatra tsara tsika menakavy asotehaka ao an'Andriamanitra. Misy eny tsy nareo ihany fa na za koa aza raha mbola miaina ohatr'izany dia biby. Azonareo ve zavatra tiako zareny? Eo mason'Andriamanitra io tsisy hoe za tsy te ho biby. Fa biby rehefa tsy olona. Io zany tsisy tokony raisina fanafotoana mihitsy zany na kely azy. Zay rehetra miaina sy mandeha amin'ny nofo dia tsy fiangonana ny fiantsoana azy fa communauté. Na hoe inona vondron'olona. Aza fangaro mihitsy ny hoe communauté sy église. Vondron'olona sy fiangonana. Fiangonana dia nisan'ny disciple, olona ara-panahy, mandeha amin'ny fanahy, mangetaita ara-panahy. Raha ara-panahy ianao dia mandeha sy mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka, mampianatra sy mijoro modely, maneho an' Jesosy Kristy amin'ny tontolo misy ianao. Tena hita olona miandro papakatra fa tsy tavela ao anaty etaeta fotsiny. Tsy etaeta fotsiny fa tena miandry papakatra. Rehefa ianao zay ny disciple dia nampianatra dia mandray andraikitra ao amin'izay zavatra rehetra. Hitanao fa sitrapon'Andriamanitra fa tsy laha ny andro fotsiny amin'ny hoe fanazavana be ny zavatra misy. Dia ahoana moa zany? Izy mihitsy vonona. Ahoana moa zany? Tenenina eo akaikinao, ianao hoe mila tonga mpianatra. Fa tsy mpihaino teny fotsiny hoe. Amen. Ny problema dia zao, lasa olona tia culte fotsiny, tia fitaom-pivavahana, tia révélation vaovao. Tonga eo fanatrehan'Andriamanitra, mozika ny tiany hoenao. Groupe musical sy ny zay zavatra mitrangy ao, ny organisation sy ny etsetra ny jerena. Ahoana mampahomby an'ireo dia le hoe mampahomby kely amoro olona fotsiny. Biby daholo zany lazaiko zany. Fa raha tonga eo fanatrehan'Andriamanitra ianao, zavatra anankiray motive anao dia tena olona ianao tia an'Andriamanitra. Tsy hoe tia ho ampiasain'Andriamanitra, tsy hoe tia hanadon be dia be, tsy hoe tia culte fotsiny fa mahafinaritra, tsy hoe révélation vaovao, tsy hoe taitairy ny teny. Fa olona miaina ny teny satria tia an'Andriamanitra. Problema raha ohatra ka atmosfera ny tadiavinao eo fa tsy fiainana. Raha izay no antony atogavanao sy mampazoto anao, tsy hoe hiaino hafatra fotsiny fa rehefa mivoaka ny velona ianao dia manohy sy mitovy amin'ny teo aloha ihany, mbola tsy disciple ianao zany. Raha teo disciple ianao dia discipliné ianao amin'ny zavatra rehetra. Olona manana discipline. Aza variana fotsiny hoe teiseo amin'ny zavatra efa nampiasain'Andriamanitra anao na manaraka anao tahaka amin'ny famantarana na nametraka reno amin'ny antom-pisi-panomponao. Fa omeo aloha izy tadiavin'Andriamanitra. Omeo moa le fiakofana marina, fiovampo hoe fiainana mifanaraka amin'izay ndrasan'i Jesosy. Ka ny hoe mitombo ny fiangonana dia tsy hoe manan-karena be koa le olona ao na mitombo be ny isan'ny fitaovana sy ny rehetrarehetra. Olona miovava fo tena mibebaka marina ny tadiavin'i Jesosy tompoko. Raha 5,000 no isa nefa 5 no ara-panahy dia fiangonana kely zany no hitan'Andriamanitra. Fa aminao le izy goavana satria le 5,000 na 5 alina no hitanao. Mila mitombo aloha ny disciple. Ary zay no antony anaovantsika ny retraite spirituelle. Anangana disciple be dia be amin'ny alalan'io retraite io Andriamanitra. Sy fitiatanana maro an'Andriamanitra. Lehilahy sy vehivavy ara-panahy ny tadiaviny. Matetika ny antsika ny évangélisation tsy hoe natao mbaboana gentilise fa amin'izao andro faran'izao mpijoroana disciple koa. Le ao no atsangana. Ny tena filazaon-tsara tsy eny an-dalana fa ato anatiny. Ny filazaon-tsara ao amin'ny assemblée ny tokony tena ampiorenina
ho amin'ny fiangonana zay meo manam-pakarina. Ato am-piangonana anie, ato am-pivoriana, mibe jentilisa ajoro noho ny any ivelany. Za zao taloha jentilisa tato am-piangonana. Za aloha ny lohany, hozy isy Paoly. Jentilisa tato am-piangonana. Mambra fotsiny ah. Ohatran'le païen le jentilisa mba te handray fahagagana, teo ampiasain'Andriamanitra. Fa zao tsy mbola tanteraka ny fiarahako tamin'i Jesosy tamin'izany. Jesosy Kristy taty aoriana vao fantatra, tsy naniraka hamory mpikambana ka izy vaovao, tsy mampidira mpikambana be dia be, fa nangana mpianatra ho azy, anangana olona tena mety aminy. Raha vao tsy mety amin'Andriamanitra koa ny fotoam-pivoriana sy ny vavaka anankiray dia tsy misy antony tokony hitonantonanany eo. Marina sa tsy marina? Mila tena authentique isika, anona fanoloran-tena, fa tsy hoe mety eo mason'ny olona fotsiny. Disciple ny tadiavin'i Jesosy, fa tsy eo amin'ny olona surnaturel. Disciple ny tadiaviny, fa tsy olona surnaturel. Hoe olona mahagaga. Tsy olona mahery ny tadiavin'Andriamanitra, fa disciple ny tadiavin'Andriamanitra. Mpianatra, tena mpianatra, dia mamotsitra tsara ny olona hibanjina sy hijery an'i Jesosy. Zany ny mpianatra. Vao misy mirakla mitrangana zavatra sehoan'Andriamanitra, tonga dia eo amin'ny publika Petera no miteny hoe tserina natanjakay, nanohy izahay no ahitanareo an'io malemy nitsangatsangany eto anivonareo io, valy lavinareo nefa mpamonjinareo Jesosy avy any Nazareta. Zany no ataony disciple, satria ny disciple tsy makalaza tena fa mame voninahitra maître. Asotehaka ho an'i Jesosy. Asotehaka ho an'i Jesosy. Manasa anao zay hiditra hizotra makany amin'io retraite spirituel io. Mandritra ny Pentecoste, iza manam-po raha ao no hamenon'Andriamanitra anao. Amen. Fa za aloha tsy teny hoe tongava fa tsy maintsy fiaino ianao. No, tsy za tsy nanombaiko an'Andriamanitra. Foko za fotsiny mila mampitombo ny etaeta ato anatiko, fa possible ny zavatra rehetra. Azonao hoe tiako tenenina. Andomba ataontsika hoe sacrifice elao mihitsy le manodidina, le manodidina hoe bon Pentecote ny andro tokony miaraka amin'ny fianakaviana, tokony mba mandeha manao voakansa, tokony mba mananana kely sao dia misy andro dia 3 andro. Inona fotsiny le dit de Pentecote le roa mbola any. Misy zavatra ilanao an'Andriamanitra mihoatra noho ny 3 andro izay anaovanao sakrifisy, atongavanao anatin'ny fotoana io. Ndao alohantsika ato anatiny hifanangana, fa mety ianao le evangeliste ho ampiasain'Andriamanitra tsy analakely manaraka indray. Asite tanana mafy eo an'Andriamanitra. Amen. Fa zao tsika tena iombona amin'Andriamanitra. Zany tsisy resaka hoe hifaninana amin'iza na amin'iza, fa tena andiny tena mihitsy tsika hoe atraiza marina mifatra ny fitiavako azy. Inona ny tokony ataoko mbola nehoako fa tiako izy, fa namasina hoeto afenoia. Amen. Ianao tsy afaka ity azy raha tsy noho ny fitiavany, fa izy mihitsy maniraka sady miandry olona ty azy. Raha vao mavesatra ianao ny fitiavany dia fatra papita amin'ny hafa dia tafiditra ho azy ho fialonana. Dia izy ndray Satana, alao fa tratrako ato indray. Fitsory fotsiny eo amin'izay fatra vitanao no ampitombony, fa izy no anatanteraka an'ilay izy ary tsy ianao no anao an'ilay izy. Amin'ny alalan'ny fanamasina mety tsy ampoizinao fa misaina loatra amin'ny fanjakany mihoatra noho izay mpitandrina sy izay mpanompon'Andriamanitra ety aloatra anay indray ianao. Amen sa tsy amen? Ka ilay tsisy hoe inona ny titre, fa zao fotsiny asivo ao anatin'ny fonao fotsiny zao fahamarinan'izao, lovy amin'i Jesosy ahako. Tena zay dia azo antoka, tena tiako izy, mpakatoa azy aho, mpanaraka ny teniny aho, olona ao amin'ny sitrapony aho, ao amin'i Jesosy Kristy aho. Amen. Petsaka ny eny hoe Kristy atao ato amiko e, fanantenana amin'ny voninahitra. Kristy atao anatsika miantoka amin'ny fandresentsika, fa tsika eo amin'ny Kristy no ahitan'Andriamanitra tsika. Tsy mitovy ireo.
Kristy ato amiko za mahatsapa fa ato amiko izy zay mahatonga antsika misetrasetra amin'ny finoana mandresy reny révélation reny Kristy atao anatiko fanantenana amin'ny voninahitra dia indraindray mampisetrasetra antsika ilay izy amin'ny asa satria afaka aneo an'i Kristy isika fa rehefa Kristy isika ao amin'ny Kristy indray izy mandrakotra antsika sady fantantsika halleloia afaka misetrasetra amin'ny alalan'ny fisitsika izy ny dikan'izay fatra ny fisetrasetranao amin'ny Kristy ao anatinao dia misy ifandraisany amin'ny fatran'ny osotrao sy ny fatakaranao ny amin'Andriamanitra fa ny fahalalanao fa ao amin'ny Kristy anao dia izy no hitondranao any amin'izay dingana tsy takatry ny sainao ny dikan'izay mety ory fa ny mpamantarana ny olona mionona fotsiny fa ao amin'ny Kristy fa mila mitombo ianao manam-pahatakarana fa ao amin'ny Kristy ny olona ao amin'ny Kristy maty amin'ny tena tsangano amin'ny toerana misy ianao avofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo mankasitraka Jesosy ny amin'ny teny fiainana androany maraina sotra ny amin'ny zavatra homanina ho anay isan'andro teny mpiainana nanganana ho anay ho lehilahy sy vehivavy araka ny fonao sy amin'ny sitraponao sotra fa reny teny reny manaitra anay ampitodika anay bebe kokoa amin'ny fahamarinanao ahafahanay tena miaina sy misitraka ny fahatsaranao mandritra ny androm-piainanay eto ambonin'ny tany misaotra Jesosy fa nafeninao any endry sy ny manatsainy zany zavatra zany fa nasehinao any zaza madinika tahaka anay kosa aoka ny fahatsaranao anapaka ao anatiny tsirairay avy aoka ny fanompony tsirairay avy hitaratra ianao dia hijery dia hahita ho anao tsisy fomonomononana Jesosy tsy maninana tsy hitanizaniza aza liany amin'ny kolisy tsy olan'izany tsy maninana fa ny zavatra azona hiantoka dia zao hoe ho anao le izy tia mba ho hitanao zay te ho fantatrao zay tiana ianao Jesosy ary aoka ny sitraponao rery no anjaka sy anapaka eo amin'ny fiainanay mandra-piavinao apakatra anay aza ela Jesosy ety tanady mpanomponao marana ta misaotra tompo fa eny andalan'izay aza velo ho fanamelohan-teny zany teny zany sokafo ny fonay fa raha mbola miainy zay dia misy famindram-po tsisy fanamelohanao aminao mpandrotsozay anana fahatsapana fa tsy tia nofity no mitondra anay fa tsy sakaizanay tia nofity ary zany teny zany mampijoro anay mandrakariva mandrakandroany ho mpanomponao zay mandra-piala anay eto tany ary zanakao asan'ny tananao adidinao mandrakizay raisy mifanasitranana amin'ny anaran' Jesosy raisy mifanafana amin'ny anaran' Jesosy toko izany teny zany hitombo sy tafatoetra betsaka ao anatsika ananatsika ny fiainany ananatsika ny fijoroany andehanantsika araka ny teniny izorantsika araka ny sitrapony mandihana fa afaka ianao mandihana fa Andriamanitra hitantana anao omba anao ampahery anao ampijoro anao hatateraka ny sitrapony amin'ny fiainanao mandihana fa tsofoko rano ianao ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tahaka izay nambina ny fiainam-panahinao ihany koa tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao ho tahiny tompo mandrakarivany ianao tahaka izay hitahina ny fiainam-panahinao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety anao fanatritsika eo an'Andriamanitra Hallelujah. Voalohany indrindra aloha ndao ity tanana mafy eo ny ekipa rehetra teto tamin'ny fotoana nanaovana ny asa tany ampitan-dranomasina ny amin'ny fatokiny tsirairay avy na teo amin'ny lafiny teknika ny pasteur sa rehetra andao ity tanana mafy be eo andro ataovy mirefi-drefitra mihitsy moa teto zay dia tena na ny lavitra any rehetra zay manaraka ny fampianarana zay mitranga any amin'ny FBS ny oatra zany nietanetana hoe wow zany fomba fampianaran'ny docteur Jao zay mijoro ety pasteur Sandra ny rehetrarehetra zany ny any amin'ny radio sy ny tena hoe any zay maheny hoe allo misy zavatra ohatr'izao fa tamin'ny radio nisy an'ity zany hoe miampita tsara daholo zany ny zavatra rehetra amen saotra ny Jesosy ny aminareo hoe zao tadivo rahalahy reny asa ataontsika ireny ny ampanaovin'Andriamanitra antsika asa ataontsika mpitiavany ireny reny no anaraka antsika fotoana rehefa hiala antsika zavatra rehetra mety azo iainana eto ihany fa ny manaraka ny kalitaony ireny
sotra ihany koa fa natany ampita-dranomasina tsindro tsy telo a miantso an'ireny rehefa somary ohatrany ratsiratsy kely ny visio ohatrana ny vidéo dia mba miantso kely ny pasteur Frank amin'ilay mba alefaso kely ny audio dia manao traitement na audio dia alefa mazava misaotra pasteur andao itetanina ho an'ny tompo e alleloia sotra ihany koa ho an'ny ambassadeur sy ny ekipa rehetra alleloia hitako mihitsy hoe miara-mivory mivavaka mangataka amin'Andriamanitra mba any papa any alleloia mampijora ohatr'izao vavaka reo koa andao itetanina mafy be ho an'ny tsika tsirairay avy aso itetanina makasitraka e ho an'ny azo ve kely mission rehetra amin'ny fitonanam-bavaka sy fitiavana satria tsy ho kely mivalim-pity anareo amen na ny asany amin'ny tobo zany na ny eto atoerany zany na ny any amin'ny centre zany tsy mikely soroka daholo ny rehetra ho an'ilay mitehitra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ane ny voninahitra mitsangana ara raisiny-tsodrano hitahanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo mananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen jereo ny akaikinao dia teneno aloha afatrafatra kely androany hoe zao ny lazaiko aminao hoe ho avy Jesosy teny efa io izy hoe aza manao vazovazo ny fiainam-pananao jereo masona raha misy ota hoe hitanao fa mampalahelo an'Andriamanitra aza atao zany aza manao fananina amin'izany hoe andao iorona amin'ny toe-panahy tsara andao olona mba ho isan'ny akasitrahan'Andriamanitra fa ny fisiny eo amin'ny fiainanao hoe mihoatra lavitra no fisinao ary ny fisiny eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra no ny fisiko sara amin'izay no fahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo mbola mandray inscription androany aiza moa misoratra amin'iza pasteur Vanou itsariny itsy ho an'izay amonjy la retraite amin'ny farany ity volana ity ataovy azo antoka fotsiny hoe ny mpiara-manompony mba mijanona kely vetivety zao na tompoko